fanomezana avy any an-danitra. Zany indray no fampizara antsika amin'ity vidéo vaovao ity a, tsy afaka natratra izao taona vaovao izao antsika raha tsy fanomezana avy any an-danitra. Be dehibe ny fanomezana izay voarahintsika tsy ho vidy vola sy harena. Zany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a, ka manasanao hanaraka hatramin'ny farany aoriana générique. Efa miaravantsika tsiraray avy indray nahatratra izao taona vaovao izao a, ho tahin'Andriamanitra ny isika nisy vidéo izay jerentsika tamin'ny herinandroany hoe taona ny voninahitra. Ka raha tsy nahita an'izany vidéo zany a, ianao dia manasa anao hijery an'izany a, ataontsika eo amin'ny description eo ny lien an'izany vidéo izany. Manasa anao indray naraka izao vidéo vaovao izao indray a, dia efa miaravantsika mino fa salama tsara daholo tsika rehetra, dia ho tahin'Andriamanitra manokana sika tsiraray avy. Hoy ny Jaona 7:17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy misy olona mandray ninina raha tsy efa nomena avy any an-danitra. Ahoana ny Baiboly? Tsy misy olona mandray ninina raha tsy efa nomena avy any an-danitra. Miresaka ny ten'Andriamanitra eto hoe nomena. Rehefa miresaka hoe nomena avy amin'ny teny hoe fanomezana. Ny fanomezana moa dia haintsika tsara amin'ny teny frantsay hoe cadeau, amin'ny teny anglais izy hoe gift. Be dehibe ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Izao taona vaovao zao araka ny tenentsika teny am-piandohana, dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izao taona 2024 izao. Ny fahavelomana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Be dehibe ny olona nanana projet tamin'ny taona 2020 mba hanao an'izao amin'ny 2021, kanefa dia tsy nahatratra ry zareo. Fa zasy ianao kosa mbola nomen'Andriamanitra an'ity taona vaovao ity 2024 ity, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Ny hery sy ny tanjaka misy izao olona amin'izao fotoana izao mety eo anatin'ny tsy fahasalamana, sady tsy afaka mitsangana, tsy afaka mipetraka, fa eo ambony fandriana sanatrian'izany efa lolona mosiny. Fa zasy ianao mbola nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka, mbola nomen'Andriamanitra fahasalamana, fanomezana ny anaran'izany. Ny tombonandro izay mbola iainantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsisy avy amintsika zany, tsy hoe tsika tanora, tsy hoe tsika tsara noho ny hafa, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fitahian'Andriamanitra dia avy amin'ilay raintsika izay any an-danitra. Avery koa ny hoe tsy afaka nahatratra ity taona ity isika raha tsy noho ny fanomezan'Andriamanitra. Zany hoe raha tsorina zany dia izao ny fiainantsika ray manontolo mihitsy dia fanomezana avy any an-danitra. Ny olona izay natsapa fa nandray fanomezana dia isaotra, tena ho feno fisaorana ny fony, ary ny tena marina ary tsy ampy ny fisaorana, fa fankasitrahana ny tokony ataontsika ho an'Andriamanitra. Vavaka ary tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao zahay iray, fa betsaka ny olona mba naniry mba hahatratra n'ity taona 2024 ity, nefa dia tsy nahatratra. Tsy tsara lavitra mihoatra noho ireny izahay, fa izay mba namindranao fo ary nasoavinao manokana dia nomenao ity taona vaovao ity. Mankasitraka Tompo ny amin'ny tombonandro, ny amin'ny fahasalamana, hery sy tanjaka izay nomenao anay tsiraray avy. Te hankasitraka anao ihany koa fa na io ranonorana milatsaka io, ny hazavana dia fanomezana avy aminao. Ny masoandro tsy voavidy vola mikareny zany rivotra iainanay dia fanomezana avy aminao. Mankasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika indray naharitra nijery hatramin'ny farany an'izao vidéo izao, dia mamehy fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.